Araka ny taratasy zay nomeny tamin'ny fanalananay de fa reto ny solonareo, ianao ity ny aniany ity ny aniany re. Mangataka ampanajana ny prefet Antananarivo ireo seho fokontany eo amin'ny boriboritany fahefatra mba mela azy ireo noho ny asan'izy ireo manampivoaka ny didy. Nametraka fitsaraina na eny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana mantsy izy ireo satria mihevitra fa tsy rary ny fandoloana azy ireo, mialoha kely ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ambara hoy izy ireo fa tsy tokony hitanila amin'ny fikambanana na antoko politika ny sefo-pokotany. Misy amin'ireo olona vaovao nitendrena nefa no efa nilaza mazava pahibe maso tamin'ny filazam-baovao sy ny Facebook famanoana kandidam-panjakana. Efa fantatra ilay isolo anay, ilay manokana zao raha fanomezan-tsoa zany irina ny isolo no an'ny isolo toerana. Nefa efa fantatritsika tsara any amin'ny gazety sy ny Facebook any amin'ny radio rehetrarehetra any hoe iza ny olona hotoanana izany raha fanomezan-tsoa zany irina izany ao anatin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Tsindry moa io misy io na avaiza io manara-dalàna zay kanefa kosa mino ny fahendreniny ao amin'ny fitsarana fa mba mety eny etaetanay sy ny fitarainy anay izy. Fa raha tena tonga amin'ny tsy azo anoarana hoy ny vazaha hoe mialatsiny ataoko amin'ny teny frantsay ho vara la suite. Miantona avy hatrany moa ny didy fanesorana vantany vao tafapetraka eny amin'ny fitsarana ny antota taratasy fitarainana. Nanasony ny fanambarana iombonana natao omaly teny Mahamasina ny fokotanisany akady lalana ambonina mpahamarinana Soanerana 3J fiadalana 3L tsy mialonjafy maderana montana 3G 3M Anosy Be Ouest 1 ilany Vatopasika Anosy Zato Est 1 Akazodo Anosy Mahavelona Ivolan'ny Ray Anosy Be Ambobarikely Andavamamba Ambilany Be, izany hoe fokotany 510 amin'ireo 2 amin'ny boriboritany fahefatra. Noho ny tsindry atao aminay, tsindry matahora rehefa tsy mety manaraka baiko araky ny nambaran'ny kandida sasany, dia nahato tamin'ny asanay tsy ho sefo fokotany izahay voatanisa teo reo. Nisy an'i nefa dia milaza fa tokony ho neutre ny sefo fokotany ary izany indrindra tokoa izahay hatramin'izay fotoana efa nipetrahana sy nitantanana ny fokotany. Tsy momba ny atsy, tsy momba ny ery, dia nametraka rekety teny amin'ny fitsarana administratif izahay araky ny article 69 de la loi numéro 2001 tsipika 025 tamin'ny 6 avril 2003 relative au tribunal administratif et au tribunal financier. Rehefa noraisina ny fangatahana rekety dia nahazo attestation de dépôt de rekety izahay ary milaza fa ahato aloha ny arrêté fanesorana anay sefo fokotany mandra-pahatonga ny fotoana moahan'ny fitsarana administratif ny valiny rekety ary manohy ny asa trany aloha izahay sefo fokotany nalana. Tsy ampy ny ady hevitra eto Madagasikara, tsy zay tianao atao akory no atao rehefa mitondra fanjakana ianao hoe misy olona investisseur vitanao reto ve no mampandrosan'ny Madagasikara. Taitra indray ny fitondram-panjakana malagasy rehefa nahita hoe teti-bolan'ny Madagasikara mandritry ny 3 taona no azon'ny orinasa Madagascar Oil. Hoy ny mpanao politika candidat député amin'ny boriboritany fahefatra Andrianjato Vonson. Misy olona mitondra amorona eto Madagasikara hiteraka vokatra indrindra produit stratégique, ny produit fini afaran'ny karanany eto Madagasikara dia mazava tena frelaté, zany hoe fakan-tsolotany no afarany eto Madagasikara ary ny expertise ny orinasa frantsay mihitsy no mametraka an'izany hoe tsy mety io gasoil eto Madagasikara io, tsy azo alefarana tomobile frantsay mandeha diesel tsony eto Madagasikara fa manimba motora satria ny olona norme fa Euro 6 ny antsika zany fakan-tsolotany zay zany miantony tsy misy fanendrika indray zany tsy misy inona ce sont des faits. Zany ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena. Dia orinasa efa tonga eo neny Libye reny no afaka miconcurrence ty produit an-tsimororo ty zany en matière de soufre. Dia maninona no anaovana tracasserie ohatran'izany kosa tsy mety zany, tokony hiteraka asa be lehibe eto Madagasikara. Ny fanjakana malagasy amin'io vola voavory 3 milliards de dollars ny budget ny fanjakana. Tsy mahavita mamorona azy io.
zao ary izy mbola manao coupe budgétaire satria tereny FMI ny fifanarahana amin'ny FEC zany a tokony 12 volana dia ny rallongena jusqu'à 30 mois inoko zany zavatra tena amony vahoaka nge zany zavatra to zany leoka ilamina zala. Maninona dia ilana vaniny toy izao ny orinasa tokony hitondra soa ho an'ny firenena hoy izy. Zava-misy toy izao ihany no antony hirotsahana solombavam-bahoaka satria tsy tokony hisy handrehitrafo intsony eto. Ohatra tsisy handrehitrafo eto Madagasikara alao andeha atsakasalava amin'ny fiainan'ny firenena, mila asa ny tanora malagasy, mila orinasa tonga samanao investissement eto Madagasikara fa raha tondraso foana amin'ny fiainan'ny firenena dia sahirantsika. Iroso amin'ny lalindalina kokoa ka hiditra midingana voalohany amin'ny famokarana solika mavesatra na fuel loro Antsimororo ao anatin'ny distrikany Maintirano ny orinasa Madagascar Oil. Hiakatra 7,000 baril na 7 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa litatra isam-bolana ny famokarana. Voalamina ny olana arabola sy ny olana maro samihafa teo amin'ity orinasa ity ary mbola mety azo fanampiana hatrany amin'ny 500 tapitrisa dolara avy amin'ireo banky anglisy sy amerikanina maro aza izy hoentiny hitrandrahana ny solitany amin'izany dingana voalohany izany. Tombanana ho ray 7 miliara baril na mety ohatran'io aza ny tahirin-tsolika mavesatra ao Antsimororo. Tsara ho marihana fa efa tany amin'ny taona 7,700 no nahafantaran'ny vazaha fa misy tahirin-tsolika mavesatra ao Antsimororo. Ny taona 2700 no nihetsiketsika nanao fitokonana, fitakiana, nidina andalembe nitaky ny fanatsarana ny sehatry ny fampianarana sy ny tontolo iainan'izy ireo ny mpianatry ny oniversite. Nitohy taty amin'ny taona 20, 20 io ary amin'izao 720 izao izany hoe 250 taona ty aoriny dia mbola resaka fitakiana borsa ihany no olana eny amin'ny anjerimanontolo. Mikorotana ny fampianarana no io resaka io. Tsy mifantoka ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpiasan'ny oniversite. Ary ny mahagaga dia rehefa mba hoe milamindamina ny mpianatra dia misy olana mipotra indray ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Isa-taona dia misy olana foana eny amin'ny oniversite, tsy vatsim-pianarana ihany fa toeram-ponenana, fitaovana ianarana, trano fianarana, connexion. Tonga bakivaky sady marary no mahamenatra fa toerana fanofanana ireo manampaizana sy enjeniera no tsy mety milamina ao anatin'ny 50 taona be izao. Tena tsy mampino ka mahatonga ny mpandinika fiarahamonina sasany milaza fa fanahinina korontanina mihitsy angamba io oniversite io noho ny antony ara-politika. Misy ihany koa ny kitotoam-pitantanana sy mety gaboraraka mihitsy ka hifanilihana foana avy eo ny tena fototry ny olana. Ary farany dia toa manao ambany zavatra ilay fampianarana ambaratonga ambony mihitsy ny fanjakana ka tsy manao laharam-pahamehana ny fandaminana ny fiainana sy ny fomba fiazeny. Nofoanana indray ilay fameram-bidy na prix plancher izay nametraka ho aotra faingo $550 ny 1 gigaoctet amin'ny internet eto Madagasikara. Niatra nanomboka ny 2 aprily ny fiakarana saingy niatra nanomboka ny 20 martsa kosa. Raha tsy aivina no niova ny sarany sy ny tolotra nataon'ireo mpandraraha amin'ny finday na opérateur téléphonique ka nofoanana avokoa ireo tolotra mantambajotra sosialy ary navadika ao internet feno. Nidangana be io sarany io raha fimenomen'ny mpanjifa manerana ny nosy, lasa mora lany. Ka fanontaniana mipetraka ny hoe anao tsindry amerenana anio amin'ny sarany teo aloha ve izany ny fanjakana raha nanafoana iny prix plancher iny. Nisy moa ny fampararana ny aprily 13 ho famerana amin'ny antonony ny vidiny takany any amin'ireo firenena afrikanina saingy tsy ny fanaraka firy tamin'ny votoatin'ny fanarahana natao ny vidiny nataon'ireo orinasa fa lasa nidangana hatrany. Lasa misy makatombony 100 ariary hatramin'ireo mpivarotra fahana eny rehetra eny. Saran'ny internet zaka ny vahoaka malagasy ihany no atao raha ny nambaran'ny minisitra Tahina Razafindramalo nampitaina tamin'ny haino amanjerim-panjakana ny alahady lasa teo raha tiana iroborobo ny tontolo nomerika. Tokony hanaraka izany ny tolotra izany hoe rehefa nofoanana ilay prix plancher dia miverina amin'ny sarany taloha zaka ny vahoaka ny saran'ny internet. Asa aloha izay fampiarana azy e.